Fiderana Fianakaviana fahatsiny ambonjato sy fahasiavetam-polo dimanjato. Agnabe sakatsika ao Masina perikopatsika androany ao Marka voalohany dia rahatsika mamanaka ny faharoa amby roapolo sy fahafito amby roapolo tapany A. Valorisação tem a relância sul, de atalhos da lua, estava familiar, satisfação tá reservada na faicas, satisfação para o lateral, de atalhos da lua direita, cada fantasia, mas não há outra lei, reservação, familiar da vovó, de faixa, de sal. Amém. Fabricar isso. Palhaça também fabricar vovó. Sabe que já para uma relação fácil de sonhar. Suei para Pivavahana para a viagem do Fanentanana. Se exercita se lá para a viagem do fácil na barra de sul. Fanombohana di Fianakaviana nambara Masina Toriteny dia toe-pahavereza nambara teny mazava kofatsy ilay fitiavan'Andriamanitra vonona hamonjy asika tahaka izany fampianarana vaovao eto Jesosy atsika. Você acolá Litorjia Fiderana Tsanta. Tsodrano é preparado no terreno manambara para Toriteny. Uma vez sai, mira panze. Tsodrano é isso. Nel terreno lazare, le fiamme gemanti, fino a munzere. Le tue pahavereza Fiderana Tsanta nyaile fampianarana vaovao eto samy mianatra Fianakaviana ianao samy mianatra mohala sy tahaka-panorana sy fampiserenao dia misaotranao mbola tsy sasatra mampatsiana ilay tue pahaverezana Jesosy. Ao karatenao andrisy ny fomba mafy. Ao karatenao andrisy ny fanahy ora amin'ny amin'ny sitraponao. Dia rehefa manoloana ny tenao ny atsiana ny toetra manoloananao ny tompon'aina mahavelona sy mahafaty. Umaran'ny Jakarta isaky ny fiainana mba ho very izay sy nytaranay. Tsy mitsaraka misaotra izay amin'ny tena fampianarana vaovao eto Jesosy mikasika ny ainay. Amin'ny anarana manao ny sahavakasana. Amen. Wow.
Vato-izasana na Jesosy. Ary Jesosy dia mafiazy ka nanao hoe mangina ianao ka mivoary ary mifanao alito mifanamisitona amin'ny tenany mandary dia miantsy tamin'ny feo-mahery izy ka niala-tany. Amen. Tsy teny fampianarana voalohany ilay teny nampianarana Jesosy ihany fa teny manana fahefana, teny fahefana. Ary ny rahavatra hoe ny teny mafy fahefana malito izy dia tsy hoe miantsoantso Jesosy fa tena nanao fandrahonana, nanao teny feno fahefana. Ataontsika mbola hitery azy noho izany teny fahefana natao izany. Olana misotranao izay Jesosy. Raha mampahatsy no anay mitantarantsika latratra ny fanamahito ity. Anehinao aminay izany fa tena misy ny fanamahito. Misiaka izay tratrana ho tia loto, tia fahatony. Misaka izay tratrana tsy ho tia izay zava-masina. Misaotra ny amin'ny ampahatsy manao anay izany fahamarina ara-panana izany. Fa mbola faly izay mahita hoe manam-pahefana ny teninao Jesosy. Natohina ery fanamalito. Tsy afaka mandala izy rehefa mandoaka azy ianao. Izay ery ny teninao, fahefana ny teninao. Mbola tsara ilay koa ilay fahefana ny teninao nampisatra, nampahina, ny ranomasina sy ny rivotra. Izany ilay fahefana ny teninao. Dia olana Jesosy nianammarana izany fahefana ny teninao izany eo amin'ny fiainanay tsirairay. Ny teninao Jesosy adino izay mbola asa fanamaloto eo amin'ny fiainanay. Mitarika anay ho tia ratsy, ho tia loto. Ny teninao andrala izay zava-tsy rehetra. Ny teninao mitarika anay ahatanteraka izay sitraponao dia ho fankalazana amin'ny fiainanay ary toetra ny fiadananao marina ny olonao. Amen. Riavana malala rehetra amin'ny tompo ho aminareo ny fahasoavana, ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika.
amen. Dia ampifaliana indray ry havana ny ara-bananareo nahatratra izao volana vaovao izao indray. Herinandro vaovao ihany koa iombonantsika ataon'izao fanompoam-pivavahana izao. Ity alahady dia alahady 5 ny volana Febroary 2022, alahady 5 manaraka ny epifania ihany koa, satria alahady voalohany anio ry havana mibanjina aloha hevitra vaovao indray isika dia ny hoe ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra, ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra. Dia ary hitsangana sika ry havana idera ame voninahitra an'Andriamanitra. Ideran'Andriamanitra isika miaraka amin'ny mpanao salamo manao hoe: tahaka ny diera mianahana maniry ny rano anony no andriny ny fanahiko anao Andriamanitra. Mangetaita an'Andriamanitra ny fanahiko dia Andriamanitra velona. Raha oviana no tonga aho ka iseho anatrehan'Andriamanitra, ny ranomasiko no iainako andro aman'alina. Amin'ny anaovany ahy mandrakariva hoe: aizay Andriamanitra, iza zavatra izao no hotsarovako ka hantiako atao ny fanahiko. Dia nantroko ny araka tamin'ny andro maro sy ny fitarainako azy anatraon'Andriamanitra. Nanao feo miopy sy mitera dia olona maro izay mitandrina ny andro firaviravona. Nahoana ny mitanondrika ianao ry fanahiko ka mitoloko ato anatiko. Manantenan'Andriamanitra ianao fa mbola hidera azy ihany aho noho ny famonjen'ny tavany. Amen. Iombavaka sika ry havako. Alahady andro tsara tokoa ny andro anio Andriamanitra izay andro fitsaharana. Koa misaotra anao, midira anao izay fa afaka mamakivaky iny volana Janoary iny, ary mbola mahatratra indray izao volana Febroary 2022 ity indray. Misaotra fa lehibe loatra ny fitiavana ao anay Tompo, ny famindramponao izay asehonao isan'andro eo amin'ny fiainanay. Mankalaza anao izay fa Andriamanitra masina ianao. Namorona izao tontolo izao ianao Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teninao. Ary ankehitriny dia ampitodianao indray izahay hitodika aminao, hibanjina an' Jesosy Kristy amin'ny lohahevitra vaovao indray hoe manana fahefana ny teninao, ary tena manana fahefana tokoa ny teninao izay nahatoy izao anay. Ka indreto ry izahay mivory eto anatrehanao mba haharinao indray amin'ny alalan'ny teninao,
hitoviendrika amin'ilay zanaka ao, ilay teny tonga nofo miara-monina aminay. Tompohatra io feno izao fanompoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny fanainao masina tario ihany koa izay tsirairay avy. Ankasitrao mba ho antitra ankasitrahanao. Koa amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany, dia mivoninahitra ho anao irery ihany. Mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Petraka isika. Tonga amin'ny fotoana amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika riavana, dia fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora. Ivavakisika. Tonga indray tompo ny fotoana izay ankalazana ny teninao Andriamanitra, misaotra fa tsy mba hataonao ho diso anjara amin'izany teninao izany izahay ankizy tanora, koa dia ampitoery eo aminay ny fanainao masina anazavanay, dia amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Filazantsara araka ny marika toko voalohany ny andiny 5:20. Marika toko voalohany ny andiny 5:20 rankizy tanora no tenin'Andriamanitra indray hitondrana afatra amintsika amin'ny tiany ity. Rehefa niarana ity isika dia andeha hiarahantsika mamaky izany rankizy tanora amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy ny teny mafiazika nanao hoe mangina ianao ka mivoa aminy. Averintsika amin'ny mafy hoe rankizy tanora. Amen.
moa loha hevitry ny Fjkm amin'ity volantiraka izy tanora. Ny fahefany ny tenin'Andriamanitra. Ity soratra Masina novakitsika ity izay nifiditsika dia teny nataon'i Jesosy tamin'ny lehilahy anankiray niteniteny foana tao anaty sinagoga. Teniteny foana tao am-piangonana. Dia nitenen'i Jesosy teny soratra Masina ity mba hampangina azy sy amohan'ilay fanahy ratsy tao anatiny. Tsarovako izy tanora fa ny olona rehefa miteniteny foana ao am-piangonana dia misy fanahy ratsy ao anatiny. Dia nampiarin'i Jesosy ity teny ity mba hampangina azy sy amohana izany fanahy ratsy izany. Tenga jerentsika ny tantara tato anatin'ity fotoana izay nitenenan'i Jesosy ity raka izy tanora. Tamin'ity fotoana ity sabata ny andro tany Kapernaona. Sabata ny andro. Zany sabata izany dia andro lahady raha mpitoviana amin'izao andro iainantsika izao andro fitsaharana. Rehefa sabata ny andro tamin'izany dia misokatra ny fiangonana na hoe sinagoga ozy izy mifilaza tamin'izany. Dia rehefa misokatra ny fiangonana dia misy olona be dia be raka izy tanora tonga mivavaka ao am-piangonana, tonga mienty tenin'Andriamanitra ao am-piangonana. Dia ny mpampianatra tamin'izany dia ny mpanora dalàna. Ny mpanora dalàna dia olona manam-pahaizana amin'ny resaka lalàna. Dia nataonao am-piangonana zany raka izy tanora dia tena mampianatra lalàna. Haintsenjery mihitsy ny lalàna rehetra ao amin'ny testameta taloha. Ampianariny any olona. Dia nisy fotoana raka izy tanora tonga tao Jesosy. Niditra tao am-piangonana Jesosy dia nanina tao izy? Nampianatra ihany koa. Rehefa nampianatra izy raka izy tanora dia talanjona ny olona. Talanjona ny olona satria tsy nitovy tamin'ilay fampianaran'ilay mpanora dalàna ny fampianarana izay nataon'i Jesosy. Ny tsy nampitovy azy dia izao. Ny teny nampianarin'i Jesosy dia sady teny mitondra hery, ny teny feno fitiavana, teny tsy manafitohana, teny tsy mandratra, ary teny mampahery ihany koa. Dia izany nahatalanjona ny olona. Betsaka ny olona nresy lahatra tamin'ny fampianarana izay nataon'i Jesosy. Inona ozy izy nareo zava-nitranga? Nisy lehilahy anankiray nanangan-tanana. Rehefa nanangan-tanana ilay lehilahy anankiray dia tena niteniteny foana tokoa. Niteniteny foana izy satria niteneniny dia hoe mifaninana akory moa izao senao? Andringana navy enao? Ozy izy mantsy an'i Jesosy. Fa maninona moa izy nahateny an'izany raka izy tanora? Satria nanafitohana azy ny teny nataon'i Jesosy. Nanafitohana azy ny fandaminana izay nataon'i Jesosy. Nanafitohana azy ny zavatra nitranga nandritra an'i Jesosy ny teny. Fa manoloana ny teny nataony, manoloana ny zavatra nitenen'ity lehilahy ity dia tsy nanginy Jesosy. Fa ny teny an'ity tenin'Andriamanitra ity hoe mangina ianao ka mivoa aminy. Tsy lehilahy zany no diso no navoaka an'i Jesosy, fa ilay fanahy ratsy tao anatiny nampanginin'i Jesosy. Ny hafatra raka izy tanora dia izao. Nisy fotoana tokoa ny tenin'Andriamanitra manafitohana satria mety tsy mifanaraka amin'ny ao an-tsaintsika. Fa izao izay olona tafitohana dia toa miteniteny foana ao anaty fiangonana ihany. Dia hampangino izay fanahy ratsy mety mahatonga ny fanafitoanana. Hampangino ny fanahy ratsy izay mety mahatonga fahasorenana vokatry ny fandaminana sy ny teny fitiavana izay ataon'i Jesosy. Rehefa miteny Jesosy hoe aza mangalatra dia tsy mangalatra izay. Rehefa miteny Jesosy hoe aza mandainga dia tsy mandainga izay. Rehefa miteny Jesosy hoe mifankatiava ianareo, fa izany no ahafantarana fa mpianatritsika dia aza mamboly korotana fa mifankatia izay. Andenga averintsika ilay tenin'Andriamanitra teo raka izy tanora ao amin'ny Marika 1:5-7 manao hoe ary Jesosy ny teny mampiavaka anao hoe mangina ianao ka mivoa aminy. Amen. Vavakisika. Misaotra anao izay Jesosy noho ny amin'ny teninao fa mazava ny hafatrao.
fa manana fahefana ny teninao, mampangina izay fanahy ratsy, mitondra tsy fahankatoavana ny teninao, ary tsy mampangina ihany fa mandroka ihany koa izay fanahy ratsy, mahatonga anay tsy ho resy lahatra amin'ny teninao. Mampaherezanay Jesosy mba hahaizanay miaino sy mankatoa ny teninao. Amen. Hiaraka hivavaka ary sika, ry Andriamanitra rainay izany an-danitro, midera sy mankalaza anao izahay fa mbola nomenao tombonandro indray ka afaka mamaky sy miaino ny teninao. Mangataka izahay Fanahy Masina mba ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra nitoetra aminay tsirairay. Ianao anendry ny lela mpanomponao, ahafahany manambara marina ny sitraponao, ary izahay vahoakanao andray ny afatrao, ho tany lonaka ny rin'ny teninao tokoa. Ataonay mivavakay amin'ny anaran'ny Tompo. Amen. Hiaraka mamaky sy ny soratra masina isika ao amin'ny Fanekena taloha, bokin'ny Zakaria, Zakaria 1:1 ka hatramin'ny 4. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Tamin'ny volana 9, tamin'ny taona 2 nanjakan'ny Darius, nahatongavan'ny tenin'i Jehovah tamin'ny Zakaria mpaminany, zanaky Berekia, zanaky Ido, nanao hoe: Tesitra indrindra tamin'ny razanareo Jehovah, koa lazao aminy hoe izao ny lazain'i Jehovah tompony maro. Miverena amiko ianareo, ho Jehovah tompony maro, dia mba hiverina ho aminareo kosa aho, ho Jehovah tompony maro. Aza mba toy ny razanareo izay natsoiny ny mpaminany fahiny hoe izao ny lazain'i Jehovah tompony maro. Miala amin'ny lalanareo ratsy ianareo sy amin'ny ratsy fanaonareo, nefa tsy nitandrina izy na niaino ahy, ho Jehovah. Ny razanareo, aiza moa ireny izao? Ary ny mpaminany, moa velona mandrakizay va ireny? Fa ny teniko sy ny didiko, nandidiko ny mpaminany mpanompoko, tsy nahatratra ny razanareo va izany? Ary izy nitodika ka nanao hoe arak'izay ny sain'ny Jehovah tompony maro atao amintsika, araka ny alehantsika sy ny ataontsika, dia araka izany no nataony tamintsika. Mbola ho tohizantsika ny famakinany soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka ny Marka 1 manomboka eo amin'ny 1:20 hatramin'ny 4:20. Ho faranana famakinany teny ao amin'ny epistily ho an'ny Hebreo 1:1 hatramin'ny 4. Efa hita dia ho vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nakany Kapernaomy izy ireo, ary no tamin'ny sabata dia niditra tao amin'ny sinagoga niaraka tamin'izay Jesosy ka nampianatra. Dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarany, satria nampianatra azy tahak'izay manana fahefana izy, fa tsy mba tahaky ny mpanorandalàna. Niaraka tamin'izay dia nisy olona teo amin'ny sinagogany izay azo ny fanahy maloto.
ary ny antso mafy raha lehilahy ka nanao hoe moa faninona kory izahay sy ianao ry Jesosy avy any Nazareta, avy andingana anay va ianao? Fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao. Ary Jesosy nyteny mafy azy ka nanao hoe manginy ianao ka mivoa aminy. Ary ny fanahy maloto na mifanitsitona ny tenan'ilay marary dia niantso tamin'ny feo mahery ka niala taminy. Dia gaga ny olona rehetra ka fanontany hoe manao ahoana re izao zavatra izao? Fampianarana vaovao misy fahefana izao. Fa ny fanahy maloto aza no didiny ka dia manaika azy. Ary ny lazany dia niely niaraka tamin'izay teny tontolo eny tamin'ny tany rehetra eran'ny Galilea. Rehefa nampitenen'Andriamanitra tamin'ny razany fahiny ny mpaminany tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa, dia amin'izao andro faran'izao kosa no nampitenenany tamintsika ny zanany, izay voatendry no mpandova ny zavatra rehetra. Izy no nahariana izao tontolo izao. Izy koa ny famirapirat amin'ny voninahiny sy endriky ny tenany indrindra, ary miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny. Ary rehefa nanao fanadiovana afaka amin'ny fahotany izy, dia mipetraka teo amin'ny tanànan-kavanany lehibe any amin'ny avo, ka nanatao tsara noho ny anjely, araka ny nandovany ny anarana tsara noho ireny. Amen. Ho aminareo hatrany ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Fahefan'ny tenin'Andriamanitra no hovoizina indray mandritra ity volana Febroary ity araka ny lohahevitry ny perikopa. Mbola hijano eo amin'ny filazantsara araka ny marika toko voalohany isika izay efa nentin'ireo nitondra ny hafatra hatrany am-piandohana teo amin'ny 10 minitra ary mbola izany ihany no hiarantsika tao anatin'ity fotoana ity. Ny fanahin'ny tompo izay efa namanginy atsika mbola hitariany atsika indray mandritra izao fotoana izao riavana. Marika toko voalohany ny andininy fa 1:20
hatramin'ny 9 fahefan'ny tenin'Andriamanitra tsy mena amita ary ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra manafaka. Fahefan'ny tenin'Andriamanitra tsy mena amita, fahefan'ny tenin'Andriamanitra manafaka. Tao Kapernaomy i Jesosy, tanàna ny faditseranana, tanàna lehibe izay nitoeran'ny miaramila romanina koa. Tsy dia voalaza any amin'ny testamenta taloha izy, fa miverimberina kosa atao amin'ny testamenta vaovao no izy ivezivezen'i Jesosy matetika. Ary dia tao amin'izany Kapernaum izany no nitranga ity tantara voalaza atao amin'ny perikopa ity. Sabata ny andro fitsaharana, ranomarina, tsy tokony hanaovana na inona afa-tsy ny mivavaka ihany. Ary dia notandreman'ny Jiosy fatratra izany sabata izany. Ny sinagoga dia trano fiangonana izay naorina no ny tsy fahafahana nakany amin'ny tempoly tany Jerosalema, indrindra tamin'ny andro ny fahababoana. Naorina isan-tanàna rehefa misy olona 10 te hivavaka, hiverina amin'Andriamanitra na tany am-pahababoana na tany amin'ny faritanin'ny Jiosy, dia azo naorina ny sinagoga. Itsika dia ny hoe rehefa misy olona 500 ny fanjakana dia avy ataony manorina fiangonana eo amin'ny toerana anankiray. Ilay sinagoga zany dia trano ny vavahana tany amin'ny isan-tanàna rehefa nisy olona vonona hivavaka 10 na mihoatra. Mpanoradalàna no nampianatra tany. Ireo dia niofana ary nahajaina fatratra ny tononona amin'ny hoe raby, tompo, mpampianatra, ry lehibe o. Manomboka amin'ny 17 taona ny mpanoradalàna no efa miofana hanin'izany andraikitra izany. Mpanoradalàna dia manoratra ny lalàna amin'ny atsipiriany, mandahatra ny lalàna arak'izay andaharany azy eo, ary manisa koa. Fa izy koa dia mampianatra. Ny lalàna tsy hoe lalam-panjakana, fa ny lalàna izay voalaza ao amin'ny boky 5 voalohany ao amin'ny Baiboly. Dia tena raharahany nanoratra, raharahany nandahatra, raharahany nanisa, ary nankinina tamiko ny fampianarana. Eto amin'ity soratra masina ity, i Jesosy dia voalaza fa niditra tao amin'ny sinagoga ny Kapernaomy ary dia nampianatra. Mario fa tsy navoaka ny sekoly ny mpanoradalàna, nanomboka tamin'ny 17 taona. Nafantatsika izany tantara hoe 12 taona izy tamin'ny andro anankiray dia nianatra teo anatrehan'ny raby be fanontaniana, dia nentin'ny ray aman-dreny nody, ary izao dia tonga mampianatra ao amin'ny sinagoga. Fa nahatalanjona ny vahoaka ny fampianarany. Fahefan'ny fampianarana, fahefan'ny teny nentin'i Jesosy tsy mena amita. Eo amin'ny 2 dia hoy ny voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo, talanjona ny olona tamin'ny fampianarany satria nampianatra azy tahak'izay manana fahefana izy, fa tsy mba tahaka ny mpanoradalàna. Misy fampitahana, fampianarana nataon'ny olona ny amin'ny fampianaran'ny mpanoradalàna sy izay nambaran'i Jesosy. Tsy mena amita ary toa tsy azo ampitahana akory amin'izay efa tany aloha fanaon'ny mpanoradalàna fandren'ny olona nentin'i Jesosy. Ary raha manao fafana isika andaniny ny amin'ny mpanoradalàna sy ny fampianarana, ankilana ny amin'ny Jesosy sy ny teny izay nentiny, dia azo alahatra tsara reto. Voalohany ho an'ny mpanoradalàna dia ny nentim-paharazana izay tao amin'ny lalàn'i Mosesy, ny aza. Ho an'i Jesosy
dia vaovao nisy fahefana tena zavatra hafa tsy mitovy mihitsy. Andanindray ho an'ny mpanoradalàna, ireto mpanoradalàna ireto dia tsy mba nampianatra ny daolobe fa ireo vitsivitsy, ireo olom-baventy, ireo zanak'andriana no tena nitodiany manokana, fa ny Jesosy dia ny daolobe tsy akanavaka na iza na iza. Ny toerana izay niasan'ny mpanoradalàna dia teny amin'ny tanan-dehibe ohatra Kapernaoma, izay tanàna ny faditseranana. Tany izy fidy tsy mba nandeha namakivaky ny tanàna majinika, tsy mba nandeha tany amin'ny tanàna nonena ny be sy ny maro, ny olo-mahantra, fa Jesosy dia nakany ny tety ny tanàna sy ny vohitra, tsy ny fidy na taiza na taiza. Mbola hitantsika koa ny fampitahana fa ny mpanoradalàna sy ny fariseo raha mitoriny amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy mazava ny filazany, ary ambara ny fambola lavitra izany ho an'i Jesosy dia mazava ny filazany, ary efa akaiky izany. Ilay toriteny fohy indrindra hitantsika eo amin'ny 5:10 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, efa tonga ny fotoana, efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, mibebay ianareo ka mino ny filazantsara. Izany ilay ventin'ny fampianarana, fintin'ny fampianarany Jesosy. Ny fanjakan'Andriamanitra efa tonga, efa akaiky, mibeba, mino ny filazantsara. Fa ny fampianaran'ny mpanoradalàna koa dia fampianarana mangeja amin'ny lalàna. Tsy afabela mihitsy ny mpiaina, aza manao an'izao, aza. Fa ny fampianaran'i Jesosy kosa dia afatra mampibebaka, hampanantena famelan-keloka, mino ny filazantsara. Ny filazantsara mitondra famelan-keloka, manafaka amin'ny herin'ny lalàna. Ry havana malala, toriteny maro ny efa renao, nandritra ny androm-pahavelomanao, nanomboka tamin'ny idiranao am-piangonana, mety mampitahy ianao. Fa izao ny tena afatry ny filazantsara dia tsy azo anaovana fampitahana. Ny takin'ny afatry ny filazantsara amintsika dia ianao mibebaka, fa tsy mijanona eo amin'ny fampitahana fotsiny. Ianao gaga ny amin'ny fitaomana hibebaka, ianao resy lahatra, fa efa tonga tokoa ny fotoana akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Fanontaniana dia ny hoe amin'ireo toriteny efa renao ary, tena nanana fahefana taminao ve ny teny, sa nagagagaganao ihany, napetsika ny fonao fotsiny, fa tsy nitondranao amin'ny fibebahana sy ny finoana ny filazantsara ny Jesosy maty sy ny tsangana tamin'ny maty, mba ho fanafahana amin'ny gejany lalàna, amin'ny fanamelohany lalàna. Ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra dia tsy mena mitaha, mitaonanao hibebaka sy hino ny filazantsara, satria efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Izao no fotoana, tsy teny hoe lera. Ny faharoa ry havana, fahefan'ny tenin'Andriamanitra dia manafaka. Eo amin'izao soratra Masina izao, tao anatin'ny sinagoga izay nisy ny vahoaka, ny vavaka, ny aino ny fampianaran'i Jesosy, dia nisy anankiray izay nietsika devoly. Ilay fahefan'ny tenin'Andriamanitra koa dia manetsika ny devoly ao anatin'ny mpiaino, ao anatin'izay mandre. Fa tsy mijano eo minetsika devoly, tsy izay ihany, fa ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra koa dia manafaka ny demoniaka. Manetsika ny devoly fa manafaka ny demoniaka. Ny devoly dia izay fanahy ratsy miditra ao anatin'ny olona, ka ny olona izay idirany sy hiasany no antsoina hoe demoniaka.
manetsika devoly fa efan'ny ten'Andriamanitra fa manafaka ny demoniaka. Ny olona na ny vahoaka dia gaga, ny ainy tampifaliana, fa nisy anankiray netseny devoly vokatry ny teny. Dia hoy ny Lioka 4:7 filazana amin'ity tantara ity ihany. Ny dradradradra sy verisaina ilay olona. Tsy tompony tenany, dia ny teniteny ny dradradratra. Tsy zakany ny fifanatrehana tamin'ny teny misy fahefana nentin'i Jesosy ka dia ny tabataba izy. Manao tsipaky ny mialaina ka amin'ny teny hoe avy andringana anay va ianao. Izay ilay tantara eto ry havana. Ny devoly koa dia mampahory ny olona izay idirany sy hiasany. Fa Jesosy Kristy kosa dia mampahory ny devoly ka manafaka ny demoniaka. Devoly mampahory mijaly ny olona izay anjakan'ny fanaratsy tonga midradradratra, mitabataba ary matahotra sy miororo. Izay avy faty. Avy andringana anay va ianao. Episilin Jakob, ny devoly koa mba mino fa mangovotra. Fa i Jesosy kosa ry havana dia mampahory ny devoly ary manafaka ny demoniaka. Ao amin'ny Lioka ihany, ny 9:20 vokatry ny tenim-pahefana nataon'i Jesosy ary ny fanahy maloto nampifanitositsina ny tenan'ilay marary dia niantso tamin'ny feo mahery ka niala taminy. Ho an'ny Lioka dia hoe namotraka azy teo avoan'ny olona ny fanahy maloto. Teo anatrehan'ny olona dia lavo ilay demoniaka, ny dradradratra sy natahotra ny hoaringana. Ny fisehon'ny asan'ny devoly ambaran'ny soratra Masina dia tsy hoe niteniteny foana ihany na maneho ny tahotra ao anatiny, fa indraindray koa dia moana ny devoly. Tsy miteny, tsy mivolana, tsy mahay miarahaba. Rehefa raikitra ny tsy fiarabana ao an-trano dia dadio fa misy devoly zay eo amin'ny samy konjokonjo ao an-trano ao, roay ilay devoly moana. Indraindray izy manakombona ny vavanao tsy hiteny, fa tsa dinio ny ao am-ponao fa maniny ianao ny tsy miteny. Rehefa tsy metimety ny ao am-ponao dia tadidio fa demoniaka mona izay tsy mampiteny anao io, konjokonjo io. Dia roahany zany. Indraindray koa mahajamba, tsy ampahita ninino. Misy zavatra miariary izao tokony hisitrahanao avy amin'Andriamanitra fa ataon'ny devoly jamba tsy mahita an'izany ianao. Indraindray dia verisaina, indraindray dia masiaka. Izany ny ao amin'ny soratra Masina, ny olona demoniaka anjakan'ny devoly. Fa izao rehefa niteny i Jesosy, gaga indray ny olona fa nilamina ilay olona nikorotana teo. Niala taminy ny fanahy nampiteny azy. Dia izany tokoa, tsy ilay olona no roahana, fa ny devoly no roahana. Mba tsy ampitabataba, mba tsy anakorotana, mba hilaminana. Any an-tokantrano any, betsaka ny tabataba e. Tsy devoly mona indray, fa devoly mitabataba. Dia tena mangina dia mivavaka. Midinika marary dia mazana teneniko vazivazina hoe rehefa avy niady nareo mivady dia atao hoe faranantsika mivavaka niady. Dia milamina, tsisy an'izany fampitodi-damosiny izany. Ary izay mihitsy, roay ilay devoly mitabataba. Aza mivadinao ny da mandeha any. Devoly ao anatiny roahana. Ary izany ity fampianaran'i Jesosy ity
teny misy fahefana manafaka ny demoniaka, manetsika ny devoly, mandroka ny devoly. Tian'Andriamanitra hiasa ny tenany mba hampangina ny tabataba. Ao antsika fiangonana dia tsy maintsy mieritreritra lalina ny amin'izany isika. Ny tabataba be no avelantsika hanana fahefana sa ny teny izay entin'i Jesosy, lay teny misy fahefana nao anao. Ny fahefan'ny ten'Andriamanitra ataovy ambony mihoatra n'izay tena rehetra renao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ny fahefan'ny ten'Andriamanitra tsy mena mitao amintsika, ny fahefan'ny ten'Andriamanitra hanafaka antsika. Amen. Andeha iombavaka sika riavako. Indrizany amamin'ny teninao Andriamanitra, fa mamelombelona ny fanahinay indray ary mamerina nay indray amin'ny fanantenana tanteraka. Hay tokoa ny teninao dia tsy mena ampita amin'ny fampianarana izay ataon'ny hafa. Hay ny teninao Andriamanitra dia teny manafaka anay amin'ny asan-dratsy rehetra izay mitrangy eo amin'ny fiainanay. Fantatray izao fa ny teninao tokoa no mampahery anay, ny teninao no mitarika anay eny amin'ny fibebahana, ny teninao no mampitraka anay eo amin'izay fiainana sarotra mety andalovanay. Ny teninao ihany koa no manafaka anay eo amin'ny fatoran'ny Satana. Ny teninao no manafaka anay amin'ny geja maro samihafa izay mangeja anay. Misaotra Andriamanitra fa mamelombelona ny fonay, mahatonga fanantenana vaovao sy fahariana vaovao ho aminay tokoa ny teninao izay mitarika anay any amin'ny fibebahana. Manoloana izany anefa Andriamanitra dia tena mamelana ianao, mifona aminao izahay, fa matetika tokoa izahay dia mampita ny teninao amin'izay teny efa eninay tany aloha tany, kanefa ianao dia manavao mandrakariva ny finoanay amin'ny alalan'ny teninao izay omena ho anay ary miavao hatrany izany. Indraindray izahay azo pakam-panahy mampita, indraindray izahay azo pakam-panahy tsy mahay misitraka izay ambaranao anay, fa toa maminay izay efa nambarany taloha. Andriamanitra mampianara anay mba hahaizanay mandray ny teninao ka hahatonga anay any amin'ny fibebahana. Mampianara anay mba hahaizanay hiainy teninao ary tsy hijery olona izahay fa ny teninao izay ampitondranao ny mpanomponao no henonay ary ankatoavinay. Tompo, mamelana ianao fa indraindray izahay tsy mahay mandroka ny fanahy ratsy izay mampiteniteny foana anay, fa indraindray izahay dia mijerijery fotsiny, indraindray izahay miaino fotsiny,
fa rehefa mampiasa ny teninao izahay dia mahavita mampangina izay mitabataba ary mampiteny ihany koa izay zavatra tokony ho tsara ho tenenina ny amin'ny teninao. Misaotra noho ny amin'ny fampianarana izay noraisinay taminao a, misaotra fa mampibebaka anay mandrakariva ireny dia mamelanay amin'ny tsy fahatanterahanay fa raha nahary anay ho tanteraka ianao Andriamanitra izay kosa nefa nandoto ny fahatanterahanao mandrakariva amin'ny alalan'ny fahotanay izay ifikiranay. Ankehitriny izay manantona anao amin'ny fomba bebaka, mamelanay Andriamanitra, mamindra fo aminay. Amen. Ry havana malala, mamindra fo amintsika marin'Andriamanitra ho antsika izay tena nibebaka sy resy lahatra tanteraka tamin'ny teniny. Koa mitsangana ary andray ny teny soa mahafaly ho famelan-keloko. Hoy ny tenin'Andriamanitra, mihaino ny tenin'i Jehova ianareo jentilisa, ary torio any amin'ny tany amorontsiraka any lavitra any, izany ka ataovy hoe izay nampiely ny Israely no anangonana azy indray, sady hitandrina azy toy ny fitandriny mpiandry ondry ny ondriny. Fa Jehova efa nanavitra an Jakoba sy efa nanafaka azy tamin'ny tana maheriny no izy. Ambarariavana fa voavelany eloko areo noho ny anaran'ny Masina. Amen. Amen.
andeha sika riavana anambarany finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakiantsika ny fanekem-pinoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompo anao lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitotoroana tamin'ny fanahy Masina, nateraka Maria Virginy, nijaly raha nanapaka Paoly Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nitsangana tamin'ny maty amin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo kavanan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any eo avy tsara ny velona sy ny maty. Mino fanahy Masina, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganany tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Iombona amin'izao vavaka fangatahana izao isika riavana, vavakisika. Misaotra anao izay Andriamanitra fa miteny aminay tokoa ianao, dia teny tsara mandrakariva no eninay avy aminao. Misaotra ihany koa fa mbola afaka miondrika indray izahay, manondrika ny lohanay, satria ianao ny teny hoe mangata dia omena ianareo. Ankehitriny izay dia tia hanankina fen'ny fiainam-panahanay eto anatrehanao Andriamanitra. Tompo malalo, mangataka aminao tokoa izahay, ny ampanginanao izay feo rehetra tsy avy aminao Andriamanitra ka manozongozona ny finoanay. Mangataka aminao izay Andriamanitra, ny androahanao ny fanaratsy rehetra tokoa izay miasa eny amin'ny fiainanay eny, ao an-tokantranonay izany, na any amin'ny sehatra fiasanay izany, eny na ato am-piangonana azy indraindray, mety misy ihany, dia ampangino izy ireny Andriamanitra, ary ampaherezo izahay mba tsy hanozongozona ny finoanay ireny, fa ireny aza vao mahay apetrakanay. Tondram-bavaka izahay ho an'ny asa fanomponay tsirairay avy, eo amin'ny andraikitra maro samihafa, eo anivon'ny sampana, eo anivon'ny fikambanana, ampaherezo amin'ny asa fanompony izahay, tario amin'ny alalan'ny fanenao masina mba anana ny fanahin'ny fahazotoana, indrindra anana ny fanahin'ny fanetretena eo am-panaovana ny asanao. Tondram-bavaka izay eo amin'ny fitandremana izay misy anao, misy anay, ny azakazam-panompona rehetra, na eto amin'ny fitandremanay, na eo anivon'ny sahan'ny Fjkm Andriamanitra, dia tario ny fanainao masina, atotosa izay vina rehetra napetraka teo am-pelantananao. Ao ny filohan'ny Fjkm, ampaherezo izy amin'ny asa rehetra izay ataony, arovo izy Andriamanitra amin'ny ratsy izay mety anakivy azy andavo azy. Ao ihany koa ny mpitandrina izay mitondra anay eto amin'izao fitandremana izao, izy ireny sy ny ankonany Andriamanitra, dia tafio ny fiarovanao tanteraka. Ampaherezo eny amin'izay mety mahakivy, ary apitrakao eo anatrehan'izay mety mampitanondrika ihany koa. Fa ianao Andriamanitra izay efa niantso azy sy nametraka azy amin'ny fanompona tsara, no miaraka amin'izy ireny andrakariva. Mivavaka izahay ho anay tsirairay avy ireto Andriamanitra, manana ny fiainanay izahay, manana ny tokantranonay izahay, manana ny fifalianay izahay, manana ny mafy sy ny sarotra izay iainanay izahay. Ny angatahanay aminao Tompo dia tantany ny fiainanay, trotroy mandrakariva izahay, mialoavanay ianao mandrakariva amin'izay rehetra ataonay, sy fikasana tsara izay kasain'ny fonay tsirairay avy atao. Apitrakao izahay amin'ny fahoriana, ampahirezo izahay amin'ny fiaina-tsarotra, manatrehanay eo amin'ny fifaliana maro samihafa izay asehonao eo amin'ny fiainanay. Ny fiainam-pirenenay, ianao Andriamanitra no anampy ihany koa ny mpitondra rehetra, an'olotsaina azy ireo ianao mba ahafahany mitondra ny firenenay araka ny sitraponao. Izahay mpanomponao, ahay hitondram-bavaka ny firenenay amin'ny fiainanay rehetra ihany koa. Maro Andriamanitra ny vavaka izay tianay angatahana aminao, nefa fo ihany ny fisainanay, fa fantatray fa ianao Andriamanitra izay
efa mampitoetra ny teninao dia Jesosy Kristy ilay manana fahefana amin'ny fiainanay no manana fahefana ihany koa ampiadana anay, anome fifaliana ao anay ary amin'ny fahasambarana ao anay tsirairay avy ihany koa. Sitrakay manatambatra izany amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarin' Jesosy Kristy anay manao hoe raina eo izay ny an-danitra ho Masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra, omeo anay ny izana sahaza ao anay ary mamelana eloko ay tahaka ny amelanay izay meloko taminay ary izay mitondra anay ho amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy, anao fanjakana sinery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Nisaorana ny mpitantsoratra nanolotra antsika ny tsara ho fantatra amin'ny fiainan'ny fiangonana. Ireto zavatra telo reto ry havana no horesahana amintsika amin'ity famaranana ny raharaha ity. Voalohany ny asantsika any amin'ny lalam-pirenena faharoa. Araka ny tatitra izay tonga aty amin'ny tompon'andraikitra na ny AFF na ny mpitandrina dia maro amin'ireo iraka mpiara-miasa amintsika any amin'ny lalam-pirenena faharoa no misedra olana ara-pahasalamana eo amin'ny ankonany na koa fanoitoinana ny asa fitoriana izay ataony ka mahakasika ny fotodrafitrasa izay miorina hiasan'izy ireny. Tamin'ny herinandro iny izao dia niafatra dia hoe nitapahan'ny olona avokoa ny andro rehetra teo amin'ilay fiangonana naorina ary tonga eto amintsika anankiray amin'izy ireo dia ny katekista raha Marola Marc Angelin izay noho ny tsy fahasalamandramatoa perlette vadiny dia namapa-kevitra ny baron'ny fiangonana fa akarina ty Antananarivo izy mba hanaovana fitiliana manokana ary azo fitsaboana mifanandrify amin'izay tsy fahasalamana. Koa dia mangataka anareo telo mianaka mba hitsangana eny toerana ihany. Fantatry ny olona anankiray amin'ny ireo iraka miara-miasa amintsika amin'ny lalam-pirenena faharoa izy ireo. Dia tonga teto tamin'ny alatsinainy izy ary raha sitrapon'Andriamanitra dia hitodi-dohody raha mpitso alatsinainy rehefa nandalo fizahana manokana ary nahazo ny fitsaboana tandrify tamin'ny tsy fahasalamana izay nanjoa. Dia mirahaba nareo telo mianaka misaotra betsaka amin'ny asa lehibe tsy vitanay tanterahanareo any amin'ny lalam-pirenena faharoa iny ka izay azo ny tananay natao no ny tanterahana mba hitondra voandalana fahasalamana ny ianao raha matoa ary hivadika ho fahavitrina izay mety ho faharisarisana namangy teo amin'ny nofo mety malemy ihany. Ho antsika arak'izany dia tsarovo ny teny tompo hoe narary fa tsy mba nitsaboanareo. Raha misy izay azontsika atao dia atao amin'ny trano kely ambony ato izy ireo no nipetraka nandritra an'izay fanarana fitsaboana izay dia afaka mamanga mitondra vavaka mampahery ianareo ary manolotra izay azonareo atolotra koa. Mahazo toerana ry havana. Ny faharoa dia mikasika ny liturjia na ny Fanompoam-Pivavahana. Ny akatoko ny fandraisana alahady lasa teo dia namerina amin'ny tokony ho izy ny lera izay hidirantsika amin'ny Fanompoam-Pivavahana. Lazaina mandrakariva fa hamiditra amin'ny enora sasany isika rehefa fidirana voalohany ary dia tenenina hoe amin'ny folo ora fidirana faharoa. Indraindray dia mihoatra kely ny fanombohana, tsy hoe latsaka kely, mihoatra be koa azy. Koa dia nahitsy izany ry havana mba ho amin'ny enora sasany tokoa no hanomboka ny feon-java-maneno arahan'ny fiarabana apostolika ary dia mandefitra isika tratraorina manaja ny Fanompoam-Pivavahana efa nanomboka. Efa niainantsika izany tamin'ity fotoana ity ka isaorana ny dekona nametraka ny fandaminana tany amin'ny varavarana izay tokony hidirantsika. Mialatsiny amin'izay mety tsy nandre satria tsy nanatrika katoka na koa mbola tsy mpandray fanasan'ny tompo, tsy nanana fianakaviana mpandray fanasan'ny tompo afaka nandre izany famerenana
ny amin'ny liturjia izany. Raha oviana ary no miditra ireo tratraoriana. Misy karazany roa ny tratraoriana raha nandinika izay teto. Ny voalohany tratraoriana kely. Afaka miditra aorian'ny vavaka fiderana isika. Misy feon-java-maneno mampiditra an'ireo tratraoriana tsy nahatratra ny tamin'ny enora sasany. Vita vavaka fiderana, tsy mbola mitsangana aloha zany ny ankizy sy ny tanora, fa mbola miditra ny tratraoriana. Rehefa tapitra ny feon-java-maneno napiditra ny tratraoriana, dia manomboka ny fotoanan'ny ankizy sy ny tanora izay mitarika antsika amin'ny fotoanan'ny tenin'Andriamanitra. Raha oviana indray ny fidirana faharoa amin'izay tratraoriana be, ny fidirana faharoa n'ilay tratraoriana mbola tavela tany dia ao aorian'ny vavaka fangatana. Raha ity liturjia fahatelo iainantsika ity. Izy koa feon-java-maneno ampiditra ny tratraoriana, izany hoe ireo tratraoriana faharoa dia tsy miditra mandritra ny fotoanan'ny tenin'Andriamanitra hatramin'ny vavaka fangatana. Aorian'izay izy vao afaka miditra. Ny idealy ry havana, ary ampianarina ny soratra masina antsika dia ny miara-manomboka araka ny ora ifanomezana. Miara-manomboka araka ny ora ifanomezana. Ny feon-java-maneno, ny fiarabana apostolika ary mifarana amin'ny feon-java-maneno famaranana ny Fanompoam-Pivavahana dia ho feno ny Fanompoam-Pivavahana manontolo ho antsika mianakavy. Koa dia mariana izany. Ny fisin'ireo mety fivavahana dia antony lehibe tamin'izany nandalovantsika ny vanim-potoanan'ny valanaretina corona covid. Valanaretina ny covid fa virus ny corona. Dia nanjary randra-tariana sy zary fahazarantsika ilay izy dia fotoanan'ny famerenana izao. Tsy mbola niala eto ambonin'ny tany akory ilay valanaretina na ny aretina, sainga mamerina kosika amin'ny laony ny fiainam-piangonana. Dia samy manaraka izany am-pifaliana antsakany sy andavany sika ry havana ny ezaka hotratrarintsika ny tanjona sy ny idealintsika dia ny hoe hanomboka amin'ny eloana sasany raha mifidy ny fidirana voalohany ianao ary hanomboka amin'ny folo ora raha heritreritra hiditra faharoa. Alohan'ireo kosa dia ny fianaran-kira sy ny fiderana. Alohan'ireo fianaran-kira sy fiderana izay araka ny namafisiny ray aman-dreny mpitarika antsika amin'ny fianaran-kira dia tokony hanao zava-dehibe izany isika. Hira maro ny ao amin'ny firana Fjkm, mbola napitsika Fjkm ny firana fanampiny ndeha hiazakazaka isika hianatrira. Manodidina amin'ny enora efa tonga eto ny tompon'andraikitra dia afaka manomboka ny amin'izany fandarana rososona izany isika dia misitraka izany fahasoavana avy amin'Andriamanitra izany kory havana. Izay no mahakasika ny liturjia. Ny farany dia fanentanana momba ny herinandron'ny fianakaviana. Teo amin'ny tantaran'ny fiainantsika Fjkm tany amin'ny taona 2010 ny recyclage pastoral dia nametraka didy tamin'ny mpitandrina rehefa nanofana azy tamin'ny fifandraisan'ny mpivady sy ny zanany any amin'ny isa-tokantrano mba hanolotra fandaharana isa-taona ho an'ny fianakaviana. Efa maro ny fiangonana ny aina ny herinandro ny fianakaviana. Fa no mamafisiny synodal lehibe fa 7 tany sambava izany ary nampidirina ao amin'ny vina natolotry ny filohan'ny Fjkm antsika ao anatin'ny atao hoe azakazaka masina. Ho fanarenana ny fiainam-pianakaviana izay tena tandindomindoza tokoa amin'izao vanim-potoana iarahantsika miaina izao. Koa amin'ity volana Febroary ity ao anatin'ny herinandro misy ny 14 Febroary andro ny mpifankatia indrindra no natolotry ny synode Fjkm iarahantsika ao anatin'ny atao hoe herinandro ny fianakaviana. Isa-taona izy io. Dia natanteraka izany koa isika. Ny lohahevitra iombonana dia manao hoe mpivavaka tsara sady natahotra an'Andriamanitra izy mba amin'ny ankonany. Asan'ny apôstôly toko 10
andininy faharoa. Hozaray antsika ty takelaka fanasana sady famitinana ny fandarana rehetra ity fa izany herinandron'ny fianakaviana izany dia anomboka ny alatsinainy 13 Febroary hatramin'ny sabotsy 20 Febroary. Takariva ho an'ny latsinainy ka hatramin'ny zoma dia manomboka amin'ny 9 sasany ary ho an'ny sabotsy kosa dia manomboka amin'ny 5 hariva. Isika rehetra ray aman-dreny, zanaka, isa-tokantrano, ny fianakaviam-be manontolo no asaina anatrika izany. Ny tanjona riavana dia ny anomezan'ny fiangonana tantsoroka antsika amin'ny fiainam-pianakaviana mba hanarenana ny tsy mety, hanorenana izay efa mety hiainantsika ary hampahafantarina ny tokony ataontsika. Ny amin'izay tsy vita anao ray aman-dreny, ny amin'izay tsy fantatra ho zanaka any amin'ny isa-tokantrano dia ezahan'ny fiangonana mba hatolotra antsika isaky ny herinandro ny fianakaviana toy izao. Ho an'izay efa nahazo dia voalahatra ao ambadiky ny fanentanana andro sy ora ireo lohahevitra sy ny mpandahatra. Raha sitrapon'ny tompo dia hanomboka amin'ity herinandro ity ny antso sy ny fanentanana momba izany ao amin'ny radio fahazavana 7:20 antsika Fjkm. Dia misaotra ny tompo sahady ny amin'ny aloavany izao asa masina sy maso izao ary misaotra ny tompo sahady hiasa ny fanainy ny fahefan'ny teny azonana nentana antsika mba ho ankonana matahotra an'Andriamanitra ny ankonana eto amin'ity fitandremana ity. Dia mangataka feon-java-maneno ao mandra-pizaran'ny dekona ireny takelaka fanentanana ireny riavana. Iso amin'ny fankasitrana ny Tsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompo. Mitahy anareo ny tompo ka miaro anareo. Mampamirapiratra ny tavany aminareo ny tompo ka mimindra fo aminareo. Manandratra ny tavany aminareo ny tompo ka manome anareo fiadanana. Amen. Ho an'Andriamanitra irery anany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.